miarahaba atsika rehetrarehetra inao fa salama tsara sika androany sika resaka mikasika ny message subliminal isitaka kely mikasika ny info politique andro androany dia iresaka mikasika ireo message subliminal izay noteneniko foana atao anatiny izay émission nataoko hatrizay lohany andehananany alohan'ny anomboantsika dia mba misy preuve iray nomeko ny olona anankiray izay nanoratra taty amiko ny teny hoe tsy mampino ilay mpitondra ny Gasikara izay double nationalité dia omeko anazy ny preuve androany satria misy olona manana mauvaise foi izay manoratra manao commentaire manoratra taty amiko andrimatoa Yves Roger Raduelina dia miady teo ankilan'ny France ady tamin'ny Algérie dia raha maharaka tsara dia tokony ho fantatra hoe ny ancien combattant izay niady ho an'ny France taloha na izay olona niady ho an'ny firenena anankiray dia mahazo alalana mangataka nationalité na mahazo nationalité automatiquement noho izany ady nataon'izy ireo zany hoe nahazo nationalité avy amin'ny rainy izay colonel tamin'ny zany fotoana izany dia avy amin'izany no nazahoany nationalité alohany anomboako misy resaka mikasika an'le resaka soahazo le resaka bitroky dia le resaka tamin'ny farany hoe esorina ireo gasy dia omena vahiny ny toerana izay hipetrahan'izy ireo toy izany dia misy namana anankiray izay nanao commentaire nomeny araka nomeny miaraka amin'le anarany tanàna izay hiarany zavatra ohatran'izany ao Nosy Helville isaorako betsaka misaotra betsaka anao nanome ny anarana satria zavatra ohatr'izany dia ampandroso ny vidéo atsika ampandroso indrindrandrindra ny Madagasikara ao Nosy Helville ny Antsatra Bovoa dia ao amin'ny Antsatra Bovoa Nosy Helville dia misy tranga mitovy amin'ny nahazo ny bitroky satria rehefa misy toerana itrandrahan'izy ireo arena kibony tany dia esorina le olona dia omena vahiny ilay toerana toy izany ihany koa ny Nosy Helville moa efa fantatsika amin'le nosy touristique anazy dia zany ihany koa mahatonga an'ireo olona ireo izay esorina dia anaovan'ireo olona ireo trano na orinasa eo ihany koa ny famboarana lalana izay amin'ny mikasika ny Ambilobe manohy ny Ambilobe sy Voemar dia amin'izao fotoana izao io fanamboarana lalana io dia mikatso mivadika lasa fitrandrana arena kibony tany izany zavatra zany dia tsy tenenin'ireo mpanao gazety na tsy enao amin'ny ainao manjery fa dia olona izay any toerana no miteny amin'ny info éveil satria misy tsy mitantara azy ireo misy ny mifatahorana ihany koa dia ny fanamboarana lalana manohy ny Ambilobe sy Voemar dia lasa fitrandrahana arena kibony tany mitrandraka volamena mitrandraka vatsoa ireo gasy izay ataon'ireo sinoa ataon'ireo vahiny fa tiako tsindrina kely aloha satria matetika miresaka vahiny matetika miresaka vazaha tsy vazaha rery ihany tompoko no ratsy ary tsy migasy rery ihany koa tompoko no ratsy na tsara ny olombelona eto tany mitovy misy ny olona ratsy misy ny olona tsara fazany hoe ny akamarozany eto ambony tany matetika betsaka pourriture loatra dia zany mahatonga ny tanitsika ty simba tsy ny vazaha irery ihany tompoko tsy vazaha rehetrarehetra no nandeha nanjanaka ny Gasikara tsy ny vazaha rehetra no nandeha nanambevo ny Afrika na nandeha nivity ny afrikanina izay natao andevo na nivarotra izany fa misy tsikobakoba miaraka amin'ireo afrikanina misy tsikobakoba miaraka amin'ireo gasy dia ireo olona ireo zany hoe ny afrikanina izy ihany no mivarotra ireo afrikanina nalefa natao andevo lasa andevo taty Europe sy ny manodidina toy izany ihany koa ny Madagasikara dia ny gasy ihany no mivarotra ny gasy mitovy aminy lasa natao andevo zany hoe ny akamarozany ao Madagasikara dia ny mpanao politika no tena manimba ny Madagasikara ny eto ambony tany dia ny mpanao politika no tena manimba izao tontolo izao dia ny resaka politika ny resaka religion ary ny resaka mpandraharaha ny resaka affaire
ireo zavatra anankitelo ny kambana ireo dia anisany manimba izy ao tontolo izy zao. Ny ankamaroazany ny vazaha misy vazaha maro izay manambady gasy na mananamana gasy izay manokatra association fanampinany gasy fanampinany Afrika ary misy ihany koa vazaha maromaro izay manangana association manampy ny gasy manampy ny Afrika ary manao bénévolat fa tsy mila tambony izy ireo. Iresaka mikasika ny message subliminal amizay tsika proof iray meko ho an'ilay olona zay miteny foana hoe mila proof satria tsy fantatro na mila vano na tsy fantatro na tsy mino na tsy de maharaka loatra lay olona dia omeko proof resaka tsotra message subliminal zay ampiasain'ireo mpanao politika no ho resahantsika androany ny message ho resako aloha dia mikasika an'le logo ny UEM na nokafana ny feuille de route ny UEM dia tamin'ny 26 janoary 2018 tao Petit Palais à Paris. Dia raha miresaka 26 janvier 26 enamboropolo janoary dia tokony tonga ao an-tsainy gasy ray manontolo hoe izany daty enamboropolo janoary zany dia na daty fahatsiarovana ny lendinoara tao Madagascar tamin'ny 26 janvier 2009 enamboropolo janoary 2009. Tsy fantatro na coïncidence na fanahimina fa raha miresaka message subliminal tsy coïncidence mihitsy nataon'ireto olona reto fa misy dikany daholo ny zavatra ataon'izy ireo misy dikany daholo ny daty. Tizo resaka logo UEM iangaviko ohatra ka mampafatitra anazy zany dia mba jerevy mandeha amin'ny Google zay afaka na mandeha amin'ny na amin'ny téléphone na amin'ny ordinateur dia jerevy ilay logo ny UEM dia misy karazany telo ny zavatra miafina anatin'ity logo ity. Raha mijery ilay logo misy karazany telo ny couleur dia orange, marron ary violet. Zay dia fa couleur anankitelo zay dia misy zorony anankiefatra ilay logo. Zany raha couleur anankitelo ny avy akambatsika no matematika kely tsika ny zorony anankiray ambany ohatra akambatsika am'le zorony ambony couleur telo de plus en les couleurs telo aty ambany dia lasa anakienina de la am'le couleur amin'ny ilany avia am'le couleur telo am'le ilany am'le ambony sy ny aty ambany de lasa 3 plus 3 6 de donc ty 666 avy hatrany le izy fa 6 3 plus 3 6 3 plus 3 6 de hodidinao satria misy zorony anankiefatra ilay izy de teto atsika zany efa nahazo 66 am'le zorony anankiroa de le am'le zorony anankiefatra izy de lasa 6666 izy le message miafina ao anatin'le le subliminal miafina am'izany de le zorony anankiefatra satria le zorony anankiefatra isahana manomboka am'le zorony ambony dia 666 le izy de manisa avy aty amin'ny kavia na kavanana zay amakinao anazy dia 666 any le izy fa ilay zorony efatra no aferina le subliminal anatin'le izy de tsy hitatsika ilay le 666 fa lasa ohatrany hoe am'le conscience tika de lasa 6666 tsy hita ny conscience fa le inconscience tika no mahita sy mistocke azy ao anatin'ny loha dia rehefa matory zay le zavatra nystokevan'le inconscience na lasa nofo le izy na lasa arakarakin'le fampidina couleur dia na soit izy lasa ohatrany zavatra mampatahotra lasa zavatra mampalahelo lasa mahazavatra mahasorena na manona de miady am'le comportement le olombelona le resaka message miafina de zay le resaka couleur de raha jerefatsika le izy dia resaka cœur manao sary cœur indray le izy ohatra ka resaka zay couleur zay le couleur manao sary cœur anazy orange dia mifanika kely amin'ny cœur anazy de misy ambony kely marron iza midina manampina ny orange aty ambany de jerevo ohatran'izay ihany koa ny aty ambany
misy cœur orange mifaingoka dia violet manantona le orange aty ambany dia akambatsika manao mathématique am'le resaka cœur dia misy cœur anakefatra afijerevatsika azy iny ajanontsika eo iny cœur iny fa iny cœur iny manafina an'le chiffre fa ny message miafina zay tena tian'le olona atao zany hoe le tena manandanja aminy fa sainga fenina amintsika zay mijery dia misy chiffre 9 zany hoe mivadika aty am'le orange le izy na avy aty amin'ny violet de lasa 6 fa ny anaovana anazy le ibohevana ny lohatsika am'le miafina ao anatiny dia manantona niteneniko teo le resaka cœur le marron manantona le orange aty ambany dia donc le 9 manomboka am'le anton'le marron ambany le tangolo dia mifaingoka ambony dia lasa 9 avy aty am'le violet dia mifaingoka kely dia raha resaka avadika anao ndray le logo dia avy aty amin'ny violet ndray izy dia manao 6 mifaingoka avy aty amin'ny orange dia azonao avadika amin'izay rehetrarehetra madinao anazy fa le zorony anakefatra dia manome 9999 dia raha avadikanao izy dia manome 6666 fa araka n'le niteneniko teo le miafina mahasubliminal anazy dia le zorony efatra dia ilay le zorony efatra zany dia lasa raha le conscience-tsika mahita mijery dia miteny hoe tsy possible zany fa 9999 no eo ary raha avadika za io dia manome 6666 ilay subliminal anatiny dia le faha efatra n'le chiffre satria le 999 dia raha avadika dia le 666 zay ny tena chiffre miasa miofa juste hoe mampiafina mba tsy ho hitan'le le conscience-tsika no anasiana an'le zorony efatra ny ndao ivoaka kely any ivelany indray tamin'ny élection présidentielle dia ny azony score nazony président Emmanuel Macron dia 66,06%. Le message subliminal ao anatiny tokony tonga dia raha naharaka an'le zavatra teneniko teo dia tokony tonga dia ho fantatrareo fa ny zavatra miafina ao anatin'izy io ao dia ny 0 zany hoe ny virgule 0 zay no miafina ao anatiny ao sa ilay elite moa nametraka an'ireto olona reto dia mba anafenana an'le izy amin'ilay conscience-tsika olombelona dia natao hoe 66,06%. Zany hoe raha alainao le virgule 0 dia lasa 666. Zany hoe le 0 dia mba anafenana an'le conscience-tsika mba tsy ahita an'le izy mba fa le inconscience no mahita an'le izy hoe le 666 ny tena tianyty olona ty zany hoe tokony efa fantatra le resaka élite teneniko isan'andro le resaka franc-maçonnerie ireny olona ireny zay olona tena mpanompo sampy ireny olona reny no mametraka an'izy ireo dia tsy maintsy misy an'io chiffre 9 na 6 mivadika ireo daholo nataon'izy ireo omeko ohatra anankiray indray neny Mélenchon la France insoumise raha jerevanareo indray lay logo io izy apetraka io dia averimberiko eo 6 dia mifaingoka kely aty ambany dia raha avadika anao iny dia lasa 9 dia raha zany hoe fa anakiroa le izy 6 avy aty ambony de 9 ohatrany hoe 9 izy raha avadika anao fa lasa 6 izy io satria ny 9 sady mivadika ho 6 no mivadika ho 9 dia raha mieritreritra rehetrany nareo hoe no c'est pas possible 66 io va tsy 66 les zavatra miafina ao anatiny dia le insoumise la France eo ambony bleu iny ny subliminal naferana ny masotsika natao bleu lay ambony fa lay aty ambany la insoumise ambany mena les chiffres 6 anakiroa 66 rouge mena dia le soratra eto tsy natao coïncidence io fa natao exprès
le soratra eto ambany natao mitovy am'le couleur an'le 6 eto de isao le insoumise 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9 donc ça veut dire 999 avadio kely le insoumise rehefa voakambanao le 9 de miaraka am'ty le 9 avy aty ambany izay navadika an'izy ireo zany raha vadika le izy ataony avy aty ankavia de lasa 9 zay amadibadinao an'io eo dia 666 na 999 le izy dia mbola omeko anankiray ihany koa mbola resaka politika ihany hijanonantsika tamin'ny fifidianana nataony François Mitterrand tamin'ny 1988 dia nandefa ny sariny tao anatiny générique ny vaovao journal ny antenne 2 izy izay miverina 6:20 sy 6:00 2949 de akambany le izy 2 de misy 9 farany de misy 4 2 plus 4 ça fait 6 et donc io misy 9 anakiroa 4 plus 2 6 dia avadio le 9 anakiroa de lasa 66 donc mbola eo ihany le 666 fa ilay message subliminal zay nalefa ny tompoko dia anatin'le générique ny antenne 2 io izy nalefako io anatin'le générique ny antenne 2 dia misy sariny ataoko zoom le izy na verimberiko am'izay azonareo stoppe natao pause de jereo ny sariny François Mitterrand ao anatin'ny antenne 2 ny tiako teny amina am'izany ireo zavatra ataon'ireo mpanao politika ireo dia misy dikany daholo fa tsy ataon'izy ireo hoe resaka coïncidence le izy amitsika olo-tsotra dia mieritreritritsika hoe coïncidence na le nombre nisy ehoan'le générique ny antenne 2 les 2949 avadibadio le zay no le ma subliminal anazy de le 9 anakiroa ambony de le chiffre 2 c'est le 4 tsy natao coïncidence izy io fa natao exprès mihitsiny am'izay mba ile conscience any mahita anazy fa tsy le conscience tsy le mahaolona ireo zavatra reo mantsy matetika resantsika hoe resaka élite le élite resantsika hoe ny arena kibony tany no manome énergie azy ireo mibaiko izao tontolo zao izy ireo no mibaiko ny info mibaiko ny banque mibaiko ny rehetrarehetra ny fiangonana religion izy ireo mibaiko rehetrarehetra fa saingy tsy ny arena kibony tany mihitsy fa na ny resaka vola fa izany de zavatra ampiasain'izy ireo izay hitazomanatsika izany rehetrarehetra zany fa ny tena manome énergie zay ny tena mampivelatra sy manome hery an'ireo olona ireo dia isika olombelona inona ny antony trandraka pétrole ohatra dia ny tena fohy be ny fitrandrana pétrole na ny fanambakana izao tontolo resaka pétrole aloha dia États-Unis ny fohy be le élite fikambanany reto élite rehetrarehetra reto dia ao États-Unis ihany koa inona moa ny atao hoe États-Unis États-Unis zany hoe état anankiray de hitambarany olona ikambanany olona rehetrarehetra zany hoe ireo olona ny chefin'le élite dia ao États-Unis izy no mibaiko ary tsy maintsy mikambana ao daholo ny état rehetrarehetra zany hoe dikan'izany ao États-Unis lehiben'le élite de ao États-Unis no mibaiko ny rehetrarehetra eto ambony tany zany mahatonga raha vao resaka pétrole na resaka inona ny banque fohy be tsy maintsy États-Unis daholo karakaranazy ary zany ihany koa natonga n'le affaire le nisan'le World Trade Center le resaka bourse satria avy ao États-Unis no mibaiko ny rehetrarehetra midina ambany de ambany mihitsy ny boursan'izy ireo tamin'izany fotoana zany de nanaovana n'le avion nandrava ny World Trade Center zay nafatisana olona maromaro ireto olona reto sady tsy biby no tsy olona zavatra ao an-tsainy fa tsy fantatry hoe inona faramisy zavatra tian'izy ireo ataona de misy olona na misy zazamena na misy inona tsy mirara olona ireo fa dia le zavatra tiandry zareo le tanjona tiany andehanana ihany no ataony zany no natonga an'ireny satria ambany be ny bourse
dia mba ivarotana resaka arme satria iresaka arme sy resaka olona fivarotana olombelona trafic d'humain na trafic de drogue na resaka trafic vente d'arme zay no tena azahoan'izy reto vola de zay natonga an'ireny Westtrade Center ireny isika no tereniko teo no manome lanja no manome hery an'ireto olona ireto ary isika ihany koa eto ambony tany ho an'ireo olona zay manao mampanjaka manome Andriamanitra ny vola dia hoazavaiko kely ny vola dia samy tsy misy tompony isika rehetrarehetra eto ambony tany fa mihindrana ireo vola dia natao hitazomana antsika satria raha isika miasa isika dia miasa ho an'ireo elita reo mitrandraka pétrole itsika tsy le elita mihitsy no nandeha hitrandraka pétrole fa isika vahoaka isika mamboatra lalana inona nanovantsika lalana isika aloha mamboatra anazy fa tsy ny elita mihitsy mamboatra azy hitaterana ireo arenakibony tany hitondrana ireo arenakibony tany ho an'ireo olona ireo amitentsika zany hoe ianao zay ny lalana amboarina satria tsy amboarina io tsy afaka mandeha eo isika rehetrarehetra ny mandeha avion izy no manamory azy mandeha sambo izy no manamory azy hitondrana ireo arenakibony tany sy ireo pétrole dia mbola isika ihany koa fa tsy ireo elita ireo mihitsiny misy indray ny hiteny hoe izahay miasa fa ho an'ny fianakavianay ça c'est vrai miasa ho an'ny fianakaviana ny olona rehetrarehetra eto ambony tany dia miasa ho an'ny fianakaviany mba ananana vola hividanana sakafo fa kosa indray raha miasa dia ny vola azonao makaiza tonga ny farany volana na voalohany volana mandray karama dia tsy maintsy miverina any amin'ny banky iny vola iny na any amin'ny marché na any amin'izay marché andehananao ilay vola hiatsenanao satria vao tonga aminao iny vola iny efa misy zavatra be da be miandry azy na andoavanao fatrano na andoavanao crédit na nanaovanao prêt immobilier na andoavanao jiro sy rano na iny vidiananao sakafo mividy sakafo anao dia mandeha any amin'ny zay vidiananao sakafo na marché na ireny grande surface reny dia reny grande surface reny indray amin'ny fiarany herinandro na isaky ny tapa-bolana na isaky ny farany volana mandefa nyreny recette reny any anatin'ny banque izy moa le banque elita no mibaiko azy donc le vola makany anatin'ny banque tsy maintsy mandeha any amin'ny reny elita reny dia raha resaka indray hoe prêt immobilier raha ny olona manokatra compte bancaire dia ny zavatra anontaniany ireo mpiasan'ny banque reo voalohany dia inona ny asanao inona ny zavatra anananao misy mody ataon'izy ireo resaka assurance mba hitazomana anao amin'ny zavatra anananao dia anontanian'izy ireo hoe montant inona ny zavatra assurance habitation tiky tenena montant ohatrinona ny anananao trano ohatrany hoe ny zavatra vatosola resaka volamena zavatra misy valeur ao an-tranonao dia ireny zavatra reny tazon'izy ireo amin'ny archive dia ampiasaina izy ireny rehefa andehanao prêt immobilier ianao resaka chiffre no nanan'izy ireo fa ao amin'ny banque tsy misy vola fa ilay volantsika andeha anokatra compte bancaire ireny volantsika ireny no vola mahabanky ny banky ary ilay tany ilay pourcentage omentsika rezana bola ho alohantsika ho an'ireo banky ireo no vola no misy farizareo ireo tsy misy vola chiffre no ampiasain'izy ireo ary le chiffre ho an'izy ireo entre samy banque no alefa any amin'ny comptetsika zany hoe anontaniana ny asanao raha ohatra anao mana ampikarama tsara dia omena prêt satria le volanao ilainy ao aminy tsy misy vola anontaniana ny zavatra anananao manao mila manome apport anao zany hoe vola aloha zay vao omena an'le prêt dia ilay zana-bola omentsika ireny no vola fa le vola omenantsika dia le chiffre zany hoe resaka chiffre n'izy ireo fa tsy misy vola dia resaka prêt immobilier dia nahazo prêt immobilier anao zany dia vidy trano dia mipetraka ao rehetrarehetra dia mieritreritsika hoe ana le trano na dia mandoha isam-bolana aza misy ihany koa ny sasany efa nahavita aloha an'ilay volan'ny prêt immobilier dia mieritreritra hoe azy le trano fa tsy misy fa diso hevitra be tsika manao prêt immobilier anao dia raha tsy tafalohanao le vola dia menasenanao aloha dia avy eo ilay trano efa nandoavanao vola efa nanome apport anao no mbola nanome pourcentage isam-bolana
dia alaina aminao le trano de lasa ny état ndray verina any amin'ny état ihany le trano de omena olo-kafa ndray de misy olona hafa ndray any dia manao pré de mitovy am'le nahazo anao teo ihany no mahazo an'le olona de vidy manao an'iny trano iny de mipetraka ao quelques mois na quelques années de raha sanatria tsy mahavoaloha satria ny eto ambonin'ny tany dia sarotra de sarotra amin'ny fiainana na de misy aza olona efa mahazo manana karama mandray karama ambony de ambony noho ny fivadibadian'ny zavatra eto ambonin'ny tany dia tsinaindray de very asa de tsinaindray tsy mahavoalohan'le izy tsony de sady very asa no very trano de lasa SDF misy ndray hoan'ireo zay efa nahazo an'le izy ohatrany hoe efa voalohan'le izy de anazy ny trano iny dia omeny zanany iny avy eo na mety ho azony zafiny fa raha indray andro ohatra lany le fianakaviana ohatra satria misy mitranga maro de maro zany ho an'ireny trano le hitatsika le alay mairie de amidy moramora izy rehefa avy eo na ireny trano ruiné reny de vidina moramora de avy eo izy renouvelen'le olona no ataony rénovation ireny dia toy le teneniko teo hoe ritra ohatra le fianakaviana na misy fianakaviana ny alavitra be fa tsy mahafantatra dia ho azy olona efa navita alohan'ny tranony na nividy trano coton ohatrany hoe vidiny tonga de nalohan'ny vola le izy na namidy ny zavatra tao norinasa na ny moto na ny fiara na ny zavatra rehetrarehetra de nandoavana apport na nandoavana an'le trano directement dia iny raha ohatra ritra le fianakaviana de azony état ihany ny trano iny raha ohatra kosa indray amidy ny zanaka satria ny zanaka tsy mitovy amin'ny ray aman-dreny ny zafy tsy mitovy amin'ny fiatreretan'ny ray aman-dreny misy reny olona reny tsy miraharaha trano fa ohatrany hoe be rendrarendrana ilany amin'ny zavatra hafa le vola na ohatrany hoe misy zavatra mampalahelo azy le toatrano na mety hoe maty tao ohatra ny fianakaviana ny ray aman-dreny de tsy tia mipetraka amin'le trano ohatra ka tsy tiana ofa fa manome souvenir mauvais souvenir ao anazy loatra de amidiny le izy de raha lafo le izy ny vola ho azo tsy mety ho ampiasaina amin'le nitenenitsika teo ihany na iny ampiasaina de vidianany zavatra de miverina any amin'ny état na any amin'ny banque dia ohatr'izay miverina ohatr'izay foana zany le izy ka zay mahatonga anao hoe sika rehetrarehetra eto ambony tany tsy misy tompony zany vola zany tsy tokony atao Andriamanitra mihitsy na hoe anambanina olona ny hoandro tsy manana satria tsika mantsy ny akamarozan'ny olona miteny hoe ny olona mahantra de efa diranovana dia mitady sakafo hoanina izy dia zay hitany eny hoaniny zay na zay olona mandray azy mampiatrano azy hiatranony de rehefa tsy misy mampiatrano azy de matory any ivelany izy matory any ivelany tsisy atahorany hoe hofinon'olona izy dika zay izy matory tsara fa ho any ireo olona zay manakatao kosa zay manakarena ireo olona reo tsy matory tsara akamarozan'ireo olona reo na midoboke izy satria tsy falitsony amin'le fiainany satria ananadoro rehetrarehetra na izy mihinana fanafody mampatory na izy matory miaraka amin'ny pistolet na basy mandidina anazy eo ny etsy andaniny ihany koa ny alarme sy ny rehetrarehetra satria matahotra horobain'olona matahotra ho angalarin'olona matahotra ho angalarin'ny banque ny sasany ny volany matahotra ny rehetrarehetra fa ireny olona tenenitsika reny kosa hoe mijaly ireny olona reny miaina tsara raha resaka fiainana maha-olombelona tiako tenenina zay no mahatonga an'le message subliminal conscience tsika tsy mahita intsony satria efa somba amin'le zavatra miverimberina ao amin'ny télé sy amin'ny hainao manjery sy amin'ny radio amin'ny réseaux sociaux simba n'ireny logo reny simba ny fiainana izay sarotra eto ambony tany zany rehetrarehetra zany manimba ny saitsika de lasa le inconscience zany no miasa bebe kokoa stocké ny zavatra eto ambonin'ny tany de raha hainao mitravailler an'le inconscience de hitanao le zavatra miafina ataon'le olona satria tapena anazy mbana amin'le zavatra ataon'izy ireo amin'le mot subliminal na message subliminal de tsy miasa tsy de mahita firotsony zany le conscience tika fa la inconscience no mahita azy dia misaorana naharitra hatramin'ny farany satria lavalava ihany zay zavatra nyresaiko teo zay dia manome fisaorana betsaka dia manome ny mametraka veloma mandra-piona dia manaraka indray veloma tompoko